fampitomboana aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompo. Amen. Andehantsika ry afako hiaraka hivavaka. Ry Tompo rainay any an-danitra indreto ary izahay miondrika eto anatrehanao isa-maraina tahaka an'izao, satria endriky ny fitiavanao anay foana ny mbola hanomezanao anay tombonandrom-pahavelomana tahaka an'izao. Misaotra indrindra Tompo, koa dia ny any azonay atao dia izao, engany ny fanahinao masina hitari-dalana anay, mba hanaovana ny sitraponao Tompo ary hiadananay koa hanahanay fifaliana amin'ny atao rehetra. Dia jereo ny asa aman-draharaha, jereo ny fiainan'ny ankizy, jereo ny isan-tokantrano Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, raha hijery isika ny amin'ity hoe manantena an'Andriamanitra ity dia azo ambara ho faharoa ny fanantenana, fa ny tena voalohany aloha ary tena fototra dia ny finoana. Raha tsy hanananao ny finoana an'Andriamanitra, raha tsy hanananao ny finoana an'i Jesoa Kristy, ary raha tsy hanananao ny finoana ny fanahy masina, ireo ilay Andriamanitra tokana nefa persona anankitelo dia izao ho zava-pohana ihany. Ifanentanentintsika manantena fa azo ambara fa ny finoana aloha, izay no mandeha voalohany. Ary io fanantenana io koa izany tsy vao hoe izao tsika vao hanao an'izany, fa traikefa hiainana eo amin'ny fiainana andavanandro izany, amin'ny fiarahana lalana amin'i Jesoa Kristy Tompontsika ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ho aso ho anao. Izay traikefa hiainana isan'andro. Io izany ilay iainantsika ao amin'ny sekoly izay hitezan'ny Tompo, ny mpino tsirairay avy, ny vita batisa tsirairay avy. Koa andinga isika mba hijery ato amin'ny Baiboly izany, ato amin'ny Salamo 120. Ity dia vavaka nataon'ny atao hoe efa zokiolona. Izay izany, efa zokiolona efa ray aman-dreny izy, vavaka nataony izany ny amin'ny fiarahany amin'ny Tompo. Ary dia izay no hitantsika misongadina eto. Salamo 120, andininy 12 ka hatramin'ny 17 no andeha hoe hovakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Andriamanitra, aza manalavitra ahy. Andriamanitra, faingana monjy ahy. Aoka menatra sy ho levona ny mpanohitra ny fanahiko. Aoka hitafy henatra sy fahafahambaraka izay mitady hanisy ratsy ahy. Fa izaho kosa dia anantena mandrakariva, ary Tompo lalandava ny federako anao. Amen. Azo vakiana ray manontolo fa tena mahafinaritra ry havako. Raha ohatra hoe misy zavatra mahazo anao indrindra izany amin'izao fiainana izao dia vakiako ny Salamo 120, fa hitantarany ny mpanompon'Andriamanitra, ny mpanao salamo, ny amin'ny fiarahany amin'ny Tompo nanomboka tamin'ny fahazazany ka hatramin'izao efa zokiolona, efa lehibe izao. Ireto misy heverinay fa lesona tsara tsoahana ao anatin'izany ry havako. Voalohany, azo antoka mandrakariva ny amin'ny hoe eo Andriamanitra, eo ankilantsika eo Jesoa Kristy, ary mitari-dalana antsika mandrakariva ny fanahy masina. Ka na inona zavatra miseho amin'ny fiainantsika, indrindra fa eo koa ny tsy tia, eo ny fahavalo, eo ny asan'ilay ratsy, satria izany no hitantsika eto, dia hoy ny mpanompon'Andriamanitra, hoy ny mpino, aza manalavitra Andriamanitra, faingana hamonjy ahy, finoana no miorina voalohany ao anatin'izany. Dia faharoa, tsy mihevitra ny hanisy ratsy na hamaly ratsy an'izay mitsangana ho fahavalony koa izy izany eto e. Hitantsika songadina eto koa izany. Ary fahatelo, na inona dia mbola hiderany Tompo izy, hanompo azy mandrakariva, satria tsapany nanomboka tamin'ny fahatanorany ka hatramin'izao ny fahatsaran'Andriamanitra. Ary izay ry havana no mitondra ny hoe arao ary finoana aloha, izay vao mandeha ny fanantenana. Marina any amin'ny Korinthiana voalohany 13 fa ireto telo reto no mitoetra dia ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana, fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Marina izany. Fa izao finoana no fototra ry havana. Dikan'izay izany aoka ho mafy orina ao amin'i Jesoa Kristy ny finoantsika, fa izy no maty hoy aho, nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny sarotra ny dikan'izany, ary nandresy ny mafy, nandresy izay tsy mbola vitan'olombelona, izany hoe ny fahafatesana dia noresen'ny Tompo izany. Ka n'inona tsy manamaivana ny olana mety ahazo anao na
Niza mety mitsangana ho fahavalonao araka ny hita eto amin'ny soratra masina eto. Tsy hoe manamaivana an'ireny akory fa inona fa dia izao lehibe ny finoanan'ny Tompo, tazoniny ny fanantenana azy fa dia tsy mivadika izy ary akaiky antsika izy. Dia aoka zoto mandrakariva ny fanompoana ny Tompo. Eo dia teneniny mbola hideran'ny Tompo mandrakariva izy mandra-maty satria hitany teo amin'ny fiainana izany fahatsaraan'Andriamanitra izany. Dia iriko ry havana mba ho aminao koa izany teny izany amin'ity anio ity. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Dia misaotra anao ary Tompo fa ny finoana tokoa aloha ny mandeha mialoha, koa ingany ho mafy orinao aminao ny finoana izay mifadoka iny ianao, hanahana fanantenana ny amin'ny ho avy rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.